Tsy mandro fahaly manao vahoaka amin'izao vaninao andry ainantsika izao. Saika hoe eo amin'ilay mahasahirana ny vahoaka vao hoe tsy milamina ny tany. Resaka resaka hoe tsy hanasa ny tanora ny vahoaka amin'ny zavatra atao tsy mety daholo. Resaka vidim-piainana miakatra ny varotra atao tsy mety. Io tsy fandriam-pahalemana io dia efa tamin'ny andron'ny Jesosy misy foana mpangalatra, misy foana mpamono olona, efa hatramin'izay fitondrana ny seo teto. Fa tato izy io dia misy ihany koa ny olona politisé azy ataoko farankisosona hoe dia tena ohatrany hoe zonina ozy mihitsy eto Madagasikara, kanefa diso izany. Misy ny mpanendaka, misy mpanindronantsy na iny ahintsika angamba ndika lolo sy nytariny reny hoe tsy azo lalovana ariva ny eny tetezany be kirako, mbola misy taminareo angamba mbola nitsy teraka dia efa nisy izany. Misy ihany koa ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana anafoanana ny tsy fandriam-pahalemana io ho iatrany ny solombavambahoaka ny Evra Holding. Efa betsaka ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana, olona amam-polony saika isan'andro no efa voasambotra fa io tonga le maro andavaka hoe ny eo miala ny eo miditra ihany koa. Zany hoe fa be dia be ny ezaka ataon'ny fitondrana mba hanafoanana an'io. Ka tiana tenenina zany hoe tsy voazao akory mingongatra zany fanindahana izany, tsy voazao akory ny nisy zany mpanendaka mpangaro-paozy zany, fa hatramin'ny repoblika voalohany io. Fa tato le izy faniliana l'ancienne fanina potra be dia amin'izay ohatrany hoe tsy mahavita le fitondrana. Ny hetsika ao ataonay dia tsotra opération ditra, zay maditra rehetra eny ka tratranay mpanendaka dosamboronay mandrapatonga ny polisy, tsy ho ataonay fitsaram-bahoaka fa ho aterinay amin'ny tany filaminana. Manodidina ny raharaham-pirenena, manodidina ny fiainam-piarahamonina maro samihafa, fa isan'ny hoe hitondrana resaka foana ihany aloha amin'ny ankapobeny ny zava-misy mikasika ny tsy fandriam-pahalemana satria mitohy mampiteny moa ary naiza tena ohatrany hoe andrenesana an'izany avokoa. Isan'izany ohatra le tany amin'ny distrikan'ny Farafangana, tany amin'ny commune Ankarana, zay hoe tena mampivarahontsana hoe vehivavy renim-pianakaviana tokotokony ho 30 taona eo tena hoe misy manapaka ny lohany dia misy manapaka ny tanany dia lasa ny salany. Dia misy vao ihany koa milatsaka ohatra avy any Antsiranana dia mpifankatia anankiroa maty, misy mamono amin'ny fomba fiainoa bibiana. Zany ilay hitranga sy toe-javatra maneho an'ilay hoe tena tsy milamina marangany tany, tsy mandry fahalemana amin'ny vahoaka ary na amin'ny madinika na amin'ny vaventy samy lasibatra avokoa ao anatin'le izy. Dia asa hoe inona ny fanarenana tokony atao anatin'izay mbola vitan'ny karazana hoe fivoizana amin'ny lafiny ara-politika ve hoe roritin'ny mpanohatra ny resaka tsy fandriam-pahalemana, fa zavatra nefa nisy foana zany. Misy ary moa dia nilaza hoe efa talohan'i Jesosy Kristy no nisy an'izany fanapahan-doha zany. Dia ohatrany manaherana sy ohatry hoe sanatriany ny vava manamaivana n'ilay aim-bahoaka, ilay aina malagasy izay latsaka, izay misy mamono, izay very maina fotsiny ny akamarony. Dia ohatrany hoe mbola manahirana tena tsy hita zay lazana azy ry zalahy fa hoe naiza ilay zavatra mitranga. Ary io zany dia sana sy averina sy tenenina foana hoe mifandraika amin'ny fiainam-pirenena, ny resaka toe-karena sy ny sisa zay isan'ny antony anankiray miteraka ny tsy fandriam-pahalemana. Satria rehefa tsy misy ny asa, rehefa tsy misy ny famoronana asa dia mitombo ireo sehatra maro samihafa hoe ny université ohatra zany sanatria mamokatra olona ho tsy anasa, mamokatra somera. Dia zany ilay zavatra mila mifandraika sy mifanohy ary mifampitohy foana ny hoe resaka fitantanana sy ny fiainana ara-sosialy sy ara-toe-karena. Ary rehefa mitotonga an'ireo dia mitotongana ho azy ny zavatra rehetra. Isan'ny anipazantsika teny kely zany satria fanadihadiana ny entina amin'ity androany ity ny resaka fampianarana hoe tsy mandeha lavitra fa etsy amin'ny nosy Maurice ohatra dia efa afaka maka lesona amin'izany resaka hoe fanabeazana sy fampianarana zany.
satria any amin'izany firenena zany efa lasa tsika firenena lehibe eto manodidina eto fa any ohatrany hoe lasa ifamonjen'ireo firenena manodidina sy ireo firenena hoe na avilavitra ary satria tena ambony sy miakatra ny lentan'ny fanabeazana izay antoka lehibe anankiray hoe ivoaran'ny fiarahamonina sy ny toe-karena ihany koa. Salama Brito. Manahoana salama amin'ity andro zoma andro fahafiry zany ty amin'ny volana zao ty efatra min'ny folo. Zany rehetrarehetra zany a tardesaka moa nataony tokora fahalamana mikasika ny fampianana raha ny voalava zany constitution io raha ny tena izy zany dia maimaimpoana nany amin'ny ambaratonga fototra ny fampianarana dia raha ny tena izy ihany koa zany dia ny fanjakana no mia amin'ny lafin'ny fahasalaman'ny olona dia raha ohatra ka ny areny ty fireneny ty dia tsy tokony isy problema mihitsy ny amin'izany na mifampitaovana io zany ny tableau bon ny seza ny tableau noir ny efitrano-tsekoly tokony hanaraka ny fenitra takian'izany mihitsy ny hoe tena hoe pays tropical tsika izany dia hoe na mafana na mangatsika dia tena hoe isotermika tsara zany a ny trano sekoly dia tsisy hoe mafainty ampy tsara zany atao voakajy ny lafiny aramin'ny hafanana maripana ao anatin'ny efitrano sy ny sisa dia ny fampitaovana kit scolaire zany tokony eo satria tena lamina be dia tsisy aia mihitsy ny ray aman-dreny ny amin'ny hoe andefa ny zanany any an-tsekoly. Eto amintsika dia tsy obligatoire zany io zany izy tsy obligatoire ny fandehavana sekoly fa io zany dia naipohatra ny fifidianana eto amintsika dia tsy obligatoire fa io zany dia hoe mandeha amin'ny naipol'ny olona na anao ny adidy izy na tsy anao famitanana no azo atao zany rehetrarehetra zany mitambatra zany le misy an'le hoe za zany tsy merina le fanontaniana ohatra le mipetraka tatony tamin'ny ray fiantoan'ny voalohany aogositra taona 2024 tatsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina mamasina hoe misy ve eto misy inona misy teboka telo ao anelanelan'izay fa dia satria mahavita ny adidiny manoloana zany ve ny fitondram-panjakana ary tsy zay ihany le satria raha jerena zany hoe taux de scolarisation de perdition le hoe ny fitsoahana an-tsekoly hoe raha misy zato metitra ty amin'ny EPP dia tsy mahavita ty saingy na sy tena entsany zany efa kely isa dia tsasa manila an'ireo zany efa tsy tongany dia eo indray mandra-patongany amin'ny BEPC dia efa ty mandra-patongany amin'ny université tena efa isaina amin'ny ratsatanana sisa satria nresaka kely tsika zao lay nosy Maurice teo ny tamin'ny fidirana sekoly zany any ambaratonga fototra mahatratra 7 isanjato dia ny ambaratonga faharoa 7 ny any amin'ny université 500 taona tanora 20 ka hatramin'ny 420 taona mandalo any avokoa mbola ezaka be zany ny azy io fa rano hoe fanasokajiana aty Afrika nefa nataon'ny UNESCO dia Maurice nisan'ny hoe firenena sangany aty Afrika amin'ny fidiran'ny tanora any amin'ny université dia raha niresaka arabola satria Madagasikara zany raha ao anatin'ny hoe LFI 524 farany io ray faingo 570 isanjato ny natokana no makany amin'ny fanabeazana amin'ny hoe akarena fao be zany ray faingo 570 isanjato raha ny hoe fiaintrapetraky ny UNESCO efatra ka hatramin'ny isanjato kanefa ny nosy Maurice zay ezakaikitsika etra dia tena hoe tahatra nanomboka tany amin'ny 724 nefa hoe mandany 20 isanjato ny volam-panjakana amin'ny tontolon'ny fanabeazana dia tsy mahagagy raha lasa lavitra izy ary tena hiazaka zany nosy Maurice zany amin'izao fotoana zao amin'ny resaka fampianarana tena ny teknôlôjia sy ny indostria maro hoe Madagasikara ohatra mandefa main d'œuvre samy hafa ny amin'ny tontolon'ny informatika ny resaka zone fransa sy ny sisa fa raha izany naty zany tena mandroso rangany olona tena hita taratra sy tsapa lay zavatra mitranga ka zay le istomana foana ansaitsika hoe ny fampianarana zany tena isan'ny hoe fanalahitsy vahaolana ary misy an'ilay teny Nelson Mandela raha tia hanovan'izao tontolo izao dia ny fampianarana no fitovam-piadiana mahery indrindra ohatrany hoe tsy mahataitra sy tsy maharototra antsika ve le izy sasanatreny vava ohatrany hoe zaraza bado ny vahoaka ahafahana hoe manambaka sy tena manao zay azo atao rehetrarehetra ka sao dia hoe izy le ny teny azany hoe misy tena hoe mianatra mangalatra mihitsy
mianatra ihany izy zany fa zavatra fa nianarana ndray ohatra ny hafahafa be ry dania ohatra misy miteny zany ely le ohatra ny olona hafahafa mahazo micro zany ina mahatonga ny tokana fahalamanana amin'ny resaka an'izany hoe raha resaka fampandrosoana kanefa mbola ambany zavatra na akila bao ny resaka fampianarana sy ny fanabeazana dia aza mieritreritra ny zamy mihitsy aloha manonofy tena za zao tena mahita tsy misy fagagana manovokovoka be mihitsy nanao sy ny fiaraha-miasa amin'le hoe antarana le fanaovana le volovary etsetretsetra amin'le ty le vary safiro ty etsy amin'ny faritra maro samihafa manerana nosy fa zany tsy maintsy miaraka amina betsaka ihany nge ny teknika mpamokarana natao teto fa nanahoana nandraisan'ny tatsahan'le izy ty be ny anton'le izy tsy resaka maro fa momba ny resaka tany fizakana ny tany ny resaka fotodrafitrasa sy ny sisa mbola resantsika ihany zay mbola resantsika ihany mbola resantsika ihany zany rehefa aveo fa le izy kio ry toko raha fahalomanana le vato koa be vaovao be le vato piasa le vato resaka hoe ino mo izy teo rokady laky arivo satria tena nanao be midina teny zany solo tena mpanjakana omaly ny gouvernora niaraka atao amin'ny sekretera-mpanjakana medidiny toeram-ponenana sy ny tanàna vaovao zany dia niona tamponina dia izany zany mahita hoe misy fahatarana ihany zany kanefa moa zavatra dinina tokony natao zany hoe misy tetikasa lehibe zany nge nanaovana an'ireny le hoe fanadidina meloa zany le hoe fanadidina ara-tontolo iainana le fanadidina tontolo iainana tsy hoe ikapa hazo tsy dia izay loatra na hoe any fa ny olombelona aloha ny olombelona zany hoe ahoana zany zao satria rehefa hoe hitarina dio fakaty voa dia alay fisaratsy ainy nge raha atao ohatra ny lalina avy any Ambomahitsy zany tonga aty an-dranobe vava aty akoron-drano aty dia hoe misy an'le balizy amin'ny andaniny anankiroa dia eritrereto hoe mitambary ny dania zany ny sasahan'le lalana dia ny atsasany ato andrefana dia ny atsasany ato atsinanina dia nefa isakana zany dia ahoana zany zay ngely misy an'le étude d'impact environnemental hoe ahoana zany dania rehefa amboly an'le vary tona tahaketsa avatsy apita makatsy apita nefa le lalana tobilano satria voarapida le izy tsy misy fiampitany eo efa misy dongony eo dia zany rehetrarehetra zany le anaovana le étude dia am'izao moa zany le hoe antsy misy manelitsao manakorotana ny olona ihany moa ny mahazo tsina fitondrany ty hoe dia ahoana fa dia zao fa dia trano 580 ihany nge ny voankaziky le izy dia hosokafana hono zany rotoky hoe ny birao andraisana fitaraina sy izy ohatrohatro zay eo amin'le hoe like village io zany eo ambanimbany amin'le trano vaovao eo andraisana ny taratasy fa le zao zany hitantaratra lay ny zavatra mitranga takan'ireny hoe ekena manana zo ary anatin'ny lalàna ny hoe azo ny fanjakana alaina ny tany rehefa misy zavatra hoe ho an'ny tombotsoan'ny be sy ny maro zay ilay expropriation pour cause d'utilité publique fa na izany na tsy zany tena misy fientra ihany koa atao mba tena hoe ara-piarahamonina ara-tsosialy sy ny fanadidina samy hafa ny resaka fanolerana fa le izy tena indraindray misy endrika hoe any fanjakana ny tany nareo nanorana tsy ara-dalàna amboletra lay endrika entana hoe manotana fa matory olona reo nresaka ane zao am'lay le olona maly tamin'ny ainao manjery hoe tena zay nahazo fakatoavana nahazo alalana anorona tamin'ny niaingateny amin'ny fokotany nandalo tamin'ny commune dia tena hoe nandeha nydingana maro samihafa ary matory ny olona reny hoe afaka nanao an'izay dia nisy ny fanorenana tsy maintsy misy taratasy ara-dalàna mahanao ny tany zay nova mahazo permis de construction zany fa le eto amintsika zany ohatrany hoe satria ilain'ny fanjakana ny tany dia zao dia hoe trongisana tsy maintsy arotana ary na ny mialalana an'ireny olona reny no hoe andeha ho enjehana satria hoe nambara fa tsy nanana ara-dalàna dia zay ilay zavatra mitranga hoe ny ara-piarahamonina mila jerena foana ny maha olona ty koa zany zavatra anankiray mba marina satria misy zao le tamin'ny misy le PUD le plan d'urbanisme détaillé dia mahakasika commune efatra izy iny satria avy any Ambomangakely Ambomanambola Alasora Ambohidranoka Andoharanfotsy
zay zany le voakasika iny mahakasika ny lalana mibaibasy iny zany isany le emprise de tao anatin'iny zany le hoe atreto ihany ny faritra azanao renana fa nidilan'io a satria mbola mety hisy fantarana io lalana io ray andro any tsy fantatra de zany izy zany tokony ho fantatra miloko hoe aty arina izy zany vao mivoaka le hoe tamin'ny 2016 ny fitondrana tamin'izao zao ndray zany vao mba miteny le fitondrana ankehitriny hoe misy hoe continuité de l'état zany hoe zavatra efa natomboka tany amin'ny 2016 io de manohy zany a ny fanohizana zany ty tetika azy ty fa zany koa ingy tokony tafiditra ao anatin'izay le PUD zay le hoe plan d'urbanisme détaillé zany hoe mahakasika ny commune Ivato azo koa mety voakasika zany hoe ny Ambatolampy Tsomafotsy voakasika zany hoe Antananarivo ary zany ary vohitra satria tonga ny tsara soatra zany le izy mahazo amin'ny boroborotany fa 5 de zany rehetra zany ny olona tsisy filazana melo ary ny olona araka marina teo fa hoe any fanjakana ny tany fa mba misy kosa aloha zany mba hoe tsy hoe tapitapoka eo zany de hoe zao de tapohana ny olona de ny olona mangatam-panazavana de voahidy varavarana comprendre tsara le olona satria le olona nge mba miinvestira misy vola mipetraka ao na rotsaka ao mety nindraminy io mety tahiry io ny sasarany io be de be ny zavatra ao anatin'le izy any fa de hoe ao anatin'ny fotoana fohy zany a de tonga de rava ny tsena misy le impandrarana tamin'ilay lalana le intsiny le mipotra le Ivato le miainga avaiza moa zany io le voatao toy le mandalo akaiky andromopera iny de tsy nanresaka izy tamin'ilay fotoana nandrotanana teny niova ny tracean'ny lalana tena tsy nisy na nyray mbilanja ary hoe fanonerana azo any a tamin'ilay izy raha izay zany marina iny le teny tao le mila mafokakana raha te azo trondro nefa ihany koa raha mipetraka amin'ny placen'ny olona toeran'ny olona zany de ohatra tena mipetraka ihany koa le teny hoe tena hoe tsy fitiavana malina no hinanana biby lava fa mba jerevana ihany hoe aiza no tokony mipetraka mampalelo misy mipetraka hoe tsy mahazo taratasy fanorena zany raha tsy manana taratasy hoe manana momba ny tany izy raha ny lalàna hoe manana titre ianao de iny ny isan'ny asinga ny taratasy ahafahana manorina mahazo le permis de construire de akoatra ny singa hafa zany nisy sa tsy nisy zany tamin'ireo nanorina ireo a hitatsika eo moa zany ny fivoaran'ny lisy fa teto zany trano fitambiam-polo no voakasika ao n'izay fandrotana zay a de arahantsika akaiky mikasika an'io dossier io andao aloha naraka doka ary samy made miverina de mbola mitoy ny fandarantsika miditra eto ny antsoatarobe maro samihafa amin'izay aneo hevitra no fanamariana itsikera ihany koa ao anatin'ny fifanajana tanteraka toy ny fanaovantsika isan'andro san'andro mba mizara vaovao kely fotsiny eo fantatra maro fa fanamafisana hiatrika lalao resam-pirenena ny ekipa pirenena malagasy amin'ny basketball ao anatin'le hoe FIBA 3x3 zany da hoe basket a lalaovin'olona telo zay zany le izy a io de fiaonana irasam-pirenena tanterahana ny a Bangkok any Thaïlande lalao telo avy no atrehan'ny ekipa malagasy a laso vavy zany any atoerana amin'ity an'io ty ao anatin'ny fiarahana moa zany andeha mivantana amin'ny TVM izy io misy mitolakandro de tsika zao rano vehivavy eo amin'ny Chine i Allemagne de izany ekipa fahatelo lalao voalohany atsika koa an'ny lehilahy ty an'io ty a mohazatra indrindra satria Serbie no tombon-daka eran-tany amin'izao fotoana zao tombon-daka farany a zaraina ihany zany tena fa tsy hoe Champions League amin'ny baolina kitra ihany koa fa de mampaheriny eny amin'ny fahatrakadikely amin'ny telo ora sy fahifa nilay lalao an'io vaky ny fefoloha eny anany tondraka be ny rano eny amin'ny varadrano eny amin'izao fotoana zao raisina aloha ianao fa misy vonona ato ambadika ato miaraka teo miarabanareo de miaraban'ny momba ny Ivato ve zany azo atao ihany fampiresaka rehefa misy atamitsanga io a vao nanomboka io a trano be de be ny lazaina atao fa horodana ary ny mairany Ivato ny terena hoe déclaré indray fa tsy ara-dalàna nataon'le olona nanakany trano tsy misy trano tafasangana ray amin'izany nefa mataona ny voavity irresponsable dolo zany tokony andraiky mpanjakana rehetra angazy tsy mandalo eo de mahitany hoe ara-dalazana tokony ary io a tsy Ivato ihany fa feno an'io era Madagasikara le tompony andraikitra mandalo tsy miteny fa velany io fa rehefa teo arina vita le zavatra raha anga tsy azo atao rety de perte otrina zany le vahoaka nanao fa ve azo resahana ihany izy io azo atao ihany zany fampiresaka le maly tonga tentative resaka de ilamina rehefa aveo fa mba ninona tsy zay ny resana tany ambolohany ary manamafy le teneninareo teo hoe
ny veriny fanjakana sy zay manao andreo hoe momba ny fandariana anara-tontolo iana fa hazorano sy pili angambany ao misy olombelona nge anatin'io e de io zao tratran'io zao autoroute io raha tena vita zany io de lasa frontière nge io e ny olona avy any amin'ny rivo gauche tsy afaka mandeha amin'ny rivo droite satria ny tômobile andreo mirolona hatrany amin'ny 120 kilomètre de fomba hoany ny mpitanao io nefa de misy tantsaha be dehibe ny tanombariny any amin'ny rivo gauche sy mipetraka ty amin'ny rivo droite de le fanadidina momba ny tontolo iainany mihitsy zero dolo zay nanao an'io faharoa mbola ivato ihany le mpiasa varoaka fa ngatsy afaka fampiresaka e tonga de miazakazaka ry de milaza fa hoe zay nanoana le candidat-panjakana zay lany eo tompo fanjakana daholo fa tsy hoe candidat-panjakana anareo isa zany le candidat-panjakana toananareo de any aminazy zany manantona fa lany ety amerapenjy lany ety ivato fa tsy candidat-panjakana anareo natoko maitsotra zany mihitsy rehefa miresaka fa tsy olakolaka io farany mba le milaza tatsany esorony arabe tompokony eo arabe goudron mandeha makany amin'ny lycée midinany de mandeha mamisy fiangonana ry ambany ery de misy mivoaka aty amin'ny Entsy de mivoaka aty amin'ny lalana mandeha amin'ny horizon arabe igny fa tsy natao ivarotana fa natao tsenany tatsany tatsatsy le olona veto fa mitovy amin'ny talata maty olona avy any ivelany any mitondra entana tonga aty de avela mivarotra izy avaly marina de tokony vitany anazy de miala izy fa le olona nge namorona trano taolona mihitsy ty vato eto vato daholo reo fampandaingy ka ny arabe ve zany natao ivarotana sa natao inny mitovy am'le kany talata maty hitanareo maroapoany talata maty io misy ohatra ngeza be eo tsenany tatsaha palasa friperie iny ao anatiny eo nefa de arabe io fa le tatsaha mivarotra amin'ny maraina lasa ty amin'ny lalana amin'ny arena bise ty de amin'ny sivy reo lasa modo daholo zany nge le olona neto irresponsable daholo le olona manao le mbola afaka miverina reny dao raisina reny niantso manaraka rahaloha raisinatsika niantso manaraka de toizantsika indray ala izy miarapa toko allo enta miarapa miarapa zala eny ara fiatondrana ianao ale tena définition ale la namokitana toroto misy ny tena tsy azoko zany toroto zany mba nangendry ihany ny tena misy voanaky efa ho efatra ao vignette rose vignette verte vignette jaune de maitsomaitso angamba izay fa izy io miaraka amin'io allure tena mandeha mafy mihitsy zavatra io tika aveo fanaraka am'izay ve le zavatra ho atao eto hatram'izao moa mbola tsy nahitany anankiray hoe vitany anankiray de izay ve le zavatra atao sao de mba azy zavatra ohatrany hoe ale retosy ohatran'le eto amin'ny boulevard tsy mandrava eto fotsiny le izy masaky-diavatra ma satria zahay mahita raha conditionnement na tomobile eto amintsika tino ampandanina zany eleo zany tena accident be matyravina satria raha ohatran'le any 120 tsy mahazo milatsaka ny 120 na mandeo 100 fotsiny ary mahazo mitady compatible am'izany le tomobile eto amintsika eto sa tomobile ny karana ihany no andeha io zay nidirako amin'ny momba le resaka fanalana olona fanalana eletrisindalana ivato tsy ivato rery fa tiatarina ry fa nefa kaiky fifidianana ho ahy ianareo tsy manao an'io zavatsy io zay foana rehefa ineniko fa maninona rehefa mahazo toerana rehefa tsy nareo matahotra ny tsolo any manamafy ny teniny zokolahiny azy teo rehefa matahotra ny tsolo any nareo de avelanareo fotsiny na eto analakely ka midembiriny eo fa hoe nareo naverina ny mpivarotra amoron-dalana eo fa rehefa lalàna de lalàna maninona ny tomobile mipetraka sisin-dalana io machine SMGT takegary zavy amoron-dalana ihany fa maninona mivarotra amoron-dalana satria manao récupération politique amin'ny fifidianana rehefa tsy azy ipetrahana eo de tsy azy ipetrahana eo na fomba hoana na fomba hoana rehefa tsy azy ivoavitsana le tsy azy ivoavitsana fa rehefa tonga eo amin'ny placenareo nareo de avelanareo raha alohan'ny fifidianana nareo propagande avelanareo eo le niza manao an'izay daholo zay ngamba zalafa diko tena balofa rehefa verina ie zany mihitsy ingely izy io paikady ioko matetika eto alohan'ny fifidianana mitovy an'izany ngely hoe alolo le resaka vérité des prix momba ny solika mbola tsy ampiarina fa mbola izy fifidianana atao fa aloha rehefa mba vita fifidianana le resaka fmeky io zany hitanao le misy an'le hoe fonds élargi de crédit sy miaraka an'le fonds de résilience FRD de zay zany le facilité élargie zany le izy zegny le tamin'igny koa efa tokony nampiarina tany amin'ny volana tary amin'ny deuxième semestre any 2024 de hoe andraso zay le politique io satria raha nampiarina tamin'iny de mety misy fetraikany
ahina ho nisy fiatraikany tao amin'ny fandehan'ny misy fotoana fiarana taty zany niezaka nandesa lahatra ny mpiara-miombonantika tsika mba tsy ampiarina aloha le izy le izy raisina ny antso manaraka miaraba miaraba toko ie mbola tsy ondray zay manahoana efa tafiditra ianao miaraba fanjakana tsy fantatra atao zay tingna atao dia magrelyvola ina moa zao mba nataotsika malagasy rehefa lainy fanjakana dia nasinkôliziny amin'ny tanàna dia sona ny anara ina zao mba nataotsika momba ny ivalan'omby be tsy hita hoe ahoana sy ahoana io ka dia makahery toko fa ty tantara kely fohy dia fohy nisy fanotofana teny sasansetiteny tam'izany fotoan'izany dia o le rangaha lehibe nanana tany voatotra dia filainy fanjakana dia lo anay fa nanotenako azany fanjakana iny sotra indrindra toko ezaketsina lay sarymitranga ao raisina aloha dia toizatsika avy eo miaraba topoka tonga soa fanaja sokolay salame famperaby izy moa samy resaka sy resany zava-misy amakafakakizy nazatena fitaka amin'ny tsika zany mampahantra tena ny tena marina satria le mpahary zany namorona ny tamina tsy nanisy zany hoe fadifady zany tsika zany hoe fady azao tonga matao ny tany napetrany to dia natao amborena ary matao ny zavatra ohatr'izay koa ny andro tsisy andro raty zany ndray segondra nge tsy voavidivoly konana sy ny hoe tanatako robaka tsika ihany mamorona an'izy ohatra zao nisy tanàna tena misy ty fady tongolo fa misy olona nefa ao amin'ny tanàna ihany mibabaka mihitsy am'izao hoe vokatra tongolo be ety manao calcul sy nany tokony ho arena ho an'le tanàna fa dia moa le fongafonga takrosika be sy ohatra zany dia matahotra ny olona dia menasy le anday fady fa zao ty zindy an'izay hitanareo am'izany tsika ihany mamorona zavatra raha mohatra ndray zao hoe talata raha mahita sera talata ve zany dia andrasana larobe sera tsara afera milay be ohatra mba misy zavatra tsara talata dia andrasana larobe lasa ny olona io zay ary io tsy androandro maizina fa nalevina tamin'ny apremidi zany io misy fomba zany efa tokony elatsy fa tsika zany mamorona fandrana ho atsika adihevitra lefako zany mba adihevitra satria mila zavatra fa lasa mamitsiny fotsiny tsika n'le ny zavatra mampimonimonna moa tsy dia lasa le pahary no menatsika nefa tsika no manalavitra azy mamorona olana dia ny fadiny nefa tsy rarahitsy ary lasalasa ara dia betaka anareo fa ao anatin'ny resaka zavody za fa mialatsinda makaroloy hita hoe ohatra masosika olona nefa mahasoa lasalasany ara aloha ny fambava malagasy a dia amin'ny alady 30 martsa izao zany maty be ny diapolo sy roarivo zany 30 marsa ny 7 ny farany taona ny fambava malagasy mengy any ambotra biby eny ambomanga maka any ambotra biby iny anosy misy an'lay era le honoa ramose azafady aka ny tiako itenena am'izany dia hoe zay misy an'lay toneny zay manaratsy ny afy atao tsy ampandrozo amin'ny fiangonanao dia vetratsara zay lay izy samy manana ny itondrany sy fiverany io dia miaraba toko koa raisina ihany ny antso miaraba mpovangakery voalohany dia matoko tsy mahantra ohatr'izao vahoaka malagasy dia ny politika ingaiko any amin'ny politika zany le izy nisy ny hetsika fotsy natao nentina namitehana ny antokotima tena teneniko mihitsy zay satria raha nandeha le fifidianana dia nisy ny deuxième tour dia nefany a raha nisy ny deuxième tour misy volalany dia natao a zay tsy ampandeha an'le antokotima nitakitakitina tena izy mety patsokana koa moa dia tsy nisy ny fifidianana nataony a tsisy ny deuxième tour natao aiza zany le vola nisy tao a no miakaka nentina fotsiny amotika le atokotima nandeha fifidianana tsy ao anaty lisitra ary zareo tany député nandeha meka nanao angaredina amin'ny atoko anankiray nentina amotehana an'le meka raha ohatra ka lany teo le meka ny tima zao izy ny any tonga mihitsy ny mpitondra teniny zareo a miakatra plateau miteny
fa maninona ny atoko tim resy tsy miteny fa sotrazy fa nanaiky resy fa nga le mekantoanana io tsy mba nanana mieritreritra ny andresy sa hoe mieritreritra fotsiny amotsika amin'ny vaton'le tim dia amin'izay a tsy tafavoaka le tim fa rehefa ohatra hoe io meka tao dia miaraka tamin'ny irimarika zareo zany namotika fotsiny an'le tim meka tim teo ka lany teo le meka tim za zany dia miteny nareo a rehefa mahafantatry nareo zany fa tsy ilaina ny tim fa mafy be nareo mpanohitra koatra ny tim mitambara rea dia tonga dia ataovy amin'izay le tolona amin'ny tondranareo azy sa nareo tsy anohitra fa andeanasoaso an'io amin'ny fomba manaraka-penitra za efa nitenitety fa isy mpanankarena vaovao amin'ny commune Antananarivo renivohitra io izy miandro efa mandeha ny mikimaky miariary amin'izao fa iny etsika fotsy iny a misy mipamadika atao ary natao fitaovana entina amitehana an'le tim raha mifanendrena ny tim foana ny teneninao maninona ianao tsy nilasaka fa nanala bakaka ny olona nilasaka toananareo tao dia ampiaririnareo mihitsy zany fa fitaovana fotsiny le mekana lasaka misaotra mbola afaka verina rehefa beo iverenako ndray mpandeha le resaka fanadiovana sy nisy mana tamin'ny commune Ivato nagaka anaty tamin'izy iny nampiarahana andray azy daholo ny tabatabatry rena télé na ny hoe mpiasa voaroka na ny fanamiasany sy mamy lazatratrany fa fotatrano na ny taty amin'ny fanjakana amin'ny lehilahy dia le resaka assainissement resako io misy vahaolana io ho sakrifena amin'ny satria hoe tsy anasa ozy nareo ny resaka maly be dia be dia nandeha mivarotra dia ho sakrifena amin'ny tsy fahasinana asa ve zany any arabe dia aloha zany ranga ho décrétena hoe ny arabe natao ivarotana fa tsy andana tomobila sy ny moto sy ny bicycleta dia ny trottoir zany lazao koa natao ivarotana io fa tsy nandana ny mpandeha tongotra nefa ny communication gendarmerie mananatra ny mpandeha tongotra hoe ny trottoir nareo mandeha fa aza midiny amin'ny arabe ka ny trottoir aza lasa mivarotra ko ina retao eo fa za vaolana hitako amin'io dia tsotra lasa misy commune te andray andraikitra voavazavaza ohatran'ny nazo ny Ivato reny izy dia zao mangataka mihitsy ny anareo ministère en transport ministère gendarmerie ministère police ministère varotra ministère nina koa atsitany décentralisation manaovy nareo arrêté interministériel de lasa ao fa zay mpivarotra mamoaka ny entany any ivelany trano varotany dia voasasy mandody eo foany entana ravoakany teo izay mpivarotra mivarotra eny amoron-dalana dia voasasy mandody eo foany vidiny zavatra namidiny eo fa ity ngezany rindry ary importance aty vaovao sazio mandony vidiny entana ny vidiny teny amoron-dalana koa ny mpividy averiko tsara zay sazio mandody eo foany vidiny entana ny vidiny teny amoron-dalana koa fitrika na ohatra hoe misy varotra voatabia ny vidy voatabia narivo teo izy dia mandoa zany sazy 2 arivo amin'izay izy amin'ny miditra anaty tsena reny vidy tsy mivarotra amin'ny arabe eny dia amin'izay ampiaro ho an'ny commune rano Madagasikara io fa tsy commune raisy roa ihany hoe Antananarivo manao assainissement azy manokana any fa ny commune rano Madagasikara voan'io varotana amin'ny trottoir sy mamoaka entany daholo mandanina reo sy maitsy dia efa misy enge akakely io taratamaty efa misy ene fa zay manao assainissement ihany any voavaza anaty radio any sy anatin'ny Facebook fa ny ministère tokony andraikitra anatin'ny voalohany dia ataony lalàna iny dia ampiarany commune rehetrarehetra tonga dia efa ampiarana ny commune rehetrarehetra fa tsy hoe zay manao ihany voatabataba parak'izay tsy vahaolana ka za tsy manaky azany mitsy hoe tsy mananasa ny olona dia ny arabe sacrifié ny varotany azafady tompoko tsy d'accord amin'izany tsy fampandrosoana zany fa ny arabe natao an'ny tomobila sy moto sy bicycleta trottoir natao an'ny olona fa tsy fa mivarotra anaty trano dia anaty tsena misaotra tompoko ny inona magnasina précision koa sa tsy hoe akory hoe mihina hoe soyons réaliste hoe raha tsy mbola tena misy vahaolana mikasika an'ireo mpivarotra amoron-dalana tsy maintsy ahoana ny andaminana azy dia le lamina zany hoe mba tsy occupé izy trottoir dia zay le izy dia ohatra zay koa le misy hoe manangana box na ohatran'izany zavatra ny dur ary hoe reny zany tsy maintsy misy hoe autorisation d'occuper na tsy haiko na inona zay filaza le izy any avy any any commune fa eo le ho hitako olana le hoe ny fokotany sy fokotany zay tsy ombany fiadidina mivantany ny maire zay reny tsy nany amin'ny chef d'arrondissement district ny intérieur zay zany le izy satria ny any tokony manao ny signalement hoe satria tsy aro hita be ny tanàna daholo ny amin'ny elakelan-trano rehetrarehetra any fa sy fokotany zany ny tena eo ka na sy fokotany nefa hatreto tendreny fa tsy olom-boafidy ary ny fokotany dia tsy ratsy mangaika ny collectivité fa izy
any amin'ny CDD zany amin'ny service de concentré no miazy amin'ny alalan'ireo za mandeha any problème satria tokony à partir du moment vao manomboka misy hoe ahatsanana tsy misy mibana dia tokony eo dia efa mandray misy fipetra raisina fa tsy hoe iny a manomboka dia mitatra iny avao dia misy ny fahasarotana any anatin'ilay fanadiovana zay ataondao sa tsisy miaraba tompoko manao ahoana salame milamina tsara ambaro tsara aloha ohatra ny tsy tafeto nareo hoe mahafinaritra anareo toko radio manderaka anareo toko radio onoa nile madama bambo manga kely iny ranga alahelo mongoro zay nanandreana inona moa buto loha tsy tentsony ary resaka politika efa le programme libary roviona manao voly amin'ny 19 match voalohany zay mba sainga nytaniko anareo roviona manao voly 19 match voalohany iranizy moa le tapaka ny jiro dia miverina ny kogary taminareo mahazo telefirika bainiraka karahatsony mioraka ozy izy raisika ty azo telo fa miaraba tompoko manao fangasio miaraba tompoko salame miaraba anareo zay miaraba so dia miaraba sotisanao mbate mahafinaritra arakanareo tompoko ny tikolazana dia momba le fanambaradalana le andravafantaka ny tanàna noroky raha natabitika tamin'ny andriamatora valo manao an'iny divoire de l'europine ny fahamalina be misy eo amin'ny katolika so fanjakana tamin'izany fotoana zany ary ny fara tamin'ny fandohana demokera teo anosidiara tamin'izany fotoana zany satria bahana ny tanteraka fanamboarana ny divoire de l'europine tamin'izany fotoana zany mampatia fotsiny fa be teman'izy dia nanao vafanjakana tena tahafara tsara katolika reo ary mari matin sy fianarana asiany izao fa vaky raha nata tena tiako misy trano anankiray zay teo ambilavo teo trano be zay nefa le lalana tena manitsy amin'io trano io zany tokony hiala zany io trano fa tena bana teo bondalina nandrika fitony trano io satria trano ara-dalàna trano normal ka fanjakana tahazany kitia ary tena nanana hery misy ny fanjakana ravalomana tahazany hoe andravanao porta anao botiporta analazany sa zany apiliketika zany fa nataony ny andany te isan-karazany misy rono ny tran'olona zay vao nydravana le trano fampatsiahivana zany ka eto zany mahapatsy amin'ity fandravana trano atao eo avato amin'izao fotoana fandravana eto seroty dia tsy mba misy mihitsy ve zany hoe fandraisana ndraiky fanjakany ty hoe mba tiako mbanao zavatra amin'ny hoe mba hipetrahandreo zay voatovana le trano satria matoka raha olondreo mipetraka tso ara-dalàna ny trano matomary tena de construire raha ara-dalàna izy zany dia raha vanao maina fotsiny anaovanao botiporta fotsiny satria reo fa zatra bakao botiporta fanjaka zany le ray aman-dreny raka dia mampalahelo le izy fa le fiangonana katolika no amizao tokony raha tena marina tokony teny satria izy hoany tena banany fanaovana ny boulevard de l'europine tamin'izany fotoana zany ary tena sakanany tao amin'ny fomba rehetra mihitsy ao anatin'ny vanim-potoanany karemo zany zao ny fiangonana io resahanao io dia manana zavatra ifotoana zany ao anatin'izay fandinihan-tena inona koa fifehezan-tena amin'ny fanaovana asa soa amin'ny mpiarabelona indrindra fa ny sahirana ndao rasiny ianao manao eo tonga soa voalohany ina moan'le vary misy teninay tambola kely zay hoe tanamaso zaty aloziny inona ndray mana mangazy fa sisiny ampozina faharoa manarakaraka zany momba ny tanàna tia Tananarivo madindrindra ny Afrika milamina tsara indrindra ny Afrika zany iny fa misy mpanompotsena maheno angamizao mba nytaniko raha misy azy vao afaka mamaly eto inona moa vokatra tena azy le gros rapangorona entana eo analakely sy Atsaralalany reny mandalo izy dia aveo miverina mba lazao anaty dia satria za mpifidy zoako zany
na dia tsy mididiny lany eo ary ny lalina moa zany fa tsy lany aloha apelaka tsara koa mako nefina na italiady tamin'ny telera io maly ny olanina zany le mera fa tsy lany faharoa manarakarak'izay a momba ny polisy communaly ny vola lany amin'ireo isataona tsy inona koa vokatra tena hitanareo tsapa tena azo tsapa hitanana amin'ny asa ataon'ireo sora tompoko io moa zany asan'ny polisy municipaly andao rangaha tsona misy le italian'le polisy municipaly iny anosompatranao maheno ve nareo avy aty amin'ny top radio aty fa be dia be ny fanontaniana mahakasika anareo andao rasinteantsa miaraba tompoko allo tonga soanao tena miaro tena ray zay krista hoe tsotapadramo inona indray inona indray zany volana hoe le mandray-pahalemana tenenina rekaipokmaitany amin'ireo famonona olona nasirafy kefa taninarivo zany ny fiodin'nyfondrafanjakana hoe efandeam-palema ary tena ny zavatra zany dia vokatry atao fitotongana ny fiainam-bahoaka ny tena marina raha ny marina io dia tokony hoe izay mampiasa ny zareo malopitaksilaminandreo mafy be hoe raha eto taninarivo reo ny mahazovahana nyteny zany dia foana io zany tsy dia laza mihitsy hoe eto Madagasikara tany tsy milamina fa tany milamy maniazy eretrereta tena hoe milamy dia tiako tenenanareo tiako atsingareo fa ao anaty tsy fanjeham-palema n'iray zavatra misy ireo fa kehiveriny fotsiny zavatra netiny tsara any ambanimbany dia rena zay lezaka fampianarana iny tena mahasavoko fa eto zany tsika fampianatra ambaratonampo ireo izay iverina hoe fa professeur mba hitantana ny université any Madagasikara na ireo izay manana université privé dia zany mba miangazy azy raha azo atao ny olona manome farany kalitao tsara indrindra ho an'ny fampianarana na iasa nvelany le olona na iasa eto dia tokony omena zany tany mba ho sahazy lay fahaizana hafa eto hoe entana mietreraka ny velany na entana mietreraka fa mety ambanimbany noho ny atao hoe fampianarana tena tonga dia mba manome sositeritra anareo izay any amin'ny université privé any satria efa lasa anareo ihany moa le toerana manjara toerana manjary université fanjakana lafa idirany kolokolo tahaka izay no ka sositeritra fa io tena mila nokafana atrikasa nasionaly mety manahirana hoe fa be loatra ny atrikasa atelier conférence ohatran'izany fa tontolon'ny fanabeazana io manahirana io ndraindray izy zany lasa mihoatrany hoe sady tompona ndraikitra izy ary amin'ny fikolom-panjakana ny fizy manana anazy manokana aty ambadika aty ary izy mampianatra ato ambadika azy izy manao cours particulier dia tsy haintsony iny aiza mendanja ao anatin'le izy fa zay koa nefa dia mbola miverina le hoe le motivation na ny ataontsika hoe likarama sahaza ny mpanabe mpampianatra ve mba mifanetana amin'ilay satria zany dolo nye mahatonga an'io zany ananonany hoe mampianatra izy a dia tsy maintsy manao vadina asa hafa itoloana mola mba ahafahany miay miakona ny fatsitafa mihitsy ao anatin'le izy hoe raha hoe ny karama mampampianatra fotsiny zany ny aterana indrindra fa ny any amin'ny privé any ambanivohitra any tsy possible mihitsy dia eo koa le misy asa sasany any amin'le any hoe tsisy nininina azo atao aloha dia anyny mandeha dia lasa ohatrany hoe frama le frama zany no lasa mahazo tsiny hoe tokony tsy asiana ny frama nefa tsy ampy mpampianatra mpiasa-mpanjakana tokony misy ny frama dia oneny hoe ka tsy ala tena tsy ala hauteur ny akamaroany le satria tsisy formation ny akamaroany fa miditra eo a manetsina ny banga dia lasa mandeha le atotan'isan'ny banque mondiale ary tokony raha fahalamana zao isanjatany mpampianatra dia tsy mahafehy kory ny zavatra ampianarina zao isanjatany mpampianatra ny ty taranjy ty a dia tsy mahay mikajy zany misy hoe tena mpampianatra tsy mahay mikajy zany re tena mpampianatra français tsy mahay conjugaison dia zafady tena hita fampianarana dia nisokajiana ho fahalalahana azy satra am'izay tao anatin'ny taona tamin'ny andron'ny dadanay tsy zany mihitsy io raha mifandrombahana be zany natao ramosesy madame zany fata teo arina le izy lasa olana be zany le izy dao raisina indray ny antso manaraka manahoana akatsika elefantrano ngatsa iady mifantrano no natao politika teto maninona mifana ny vahoaka lazaina fandaotsika reto a ohatsy ty andeha sambotra voangory daholo
andao lasa daholo le olona mba nanakaka anao ka infitanao le olona dia nampisamborinao vokaka dia lazainao ndray zany le olona fa adalam-bongory dia nampanenjenao vokaka zay nge le olana tsy any amin'le eritreritao mihitsy le izy fa dia ny tsara le lalana izokanao so dia etin'olona any amin'ny lalatsaroka ka hibaby azo fijaliana voafitaka le olona ny olona nieritseritra olona milay be misy volo dia androny satria ny androny ny tsy naniry volo ny elatolona ka ny nanoloany aza tsisy volo any ane le olana zay le teneniko hoe ny olona tsy fitahanao hoe andao hisambotra vongory kanefa avy eo ny sainao alain'le olona vokaka aso tena mba tiako mihitsy hoe inona ny hevitra mampandroso aloha inona ny hevitra mampandroso satria efa mitovitovy ihany nge raha ny faneho-kevitra ny maro hoe raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao sarotra be ny ahatongavana amina hoe ravarasana amina hoe dingana me tsaratsara kokoa amin'ny fivoaram-piainana zany dia inona ary zany le fandehany ahoana ny atao satria lasa fampitsongolongoloka ohatrany mivadivadika attaque personnel sy ny sasana zany zavatra misy zany eny fiarahamonina aloha fa tsy hoe atao magaga fa tena mbola zao foana ny zavatra iainantsika zay nge le tokony hipetrahana koa hoe ao anatin'le izy andalo raisiny sa ahoana anaraka doka avy etrany dia raisiny ianao miaraba tokoa miaraba vaverina kely any aloha toprazo andefa topo zany efa mpamitoeran-tanàna avao ary raha efa atao dia akatra no eny tanàna am'izao izy dia mba misy service tely angatahana iponina tanana rivotra ka misy tanàna atao hoe avaradofoka eo andotapenaka eo io misy lalana zay eo amin'ny 500 metatra eo ary misy tanatra eo amin'ny 100 isan'andro eo mandeha amin'ny lalana mba ampitolian'le lala vaovao makaty amin'ny fiangonana etika eo lalana kely tambary ilany dia fantatra ny eo amin'ny fa io raha manao ohatrany ampily mavoty io lala io rehefa tonga fahavahatra ary midalina zany ka misy pony eo amin'ny arivo eo mandalo amin'ny isan'andro dia mba mangataka raha andre matoky britoa mba atao sifany amin'ny vety tanàna tohananao io raha fa mba jereo kely io lalana io fa vahoaka latahakarivo zay ary mba mpihetra normal ka tena mba angatahako aminao mihitsy hoe mba jereo marina fa tsy mpanatateraka ianao fa mpanolotra zay mba atao fitezany raha ny tatitra tena tahin'Andriamanitra ianao dia ho hitanao fa mampitia vahoaka nandotafenaka ianao sotra etaeta mba afaka hoe le hoe io be ny tanàna tohananao io ny fampandrosoana ilainy zany e ary mifampita sy ny fitarenana zany avy amin'ny pony eto Antananarivo hoe mba jereo ny lalana ondra matoa be ny tanàna inona fa tafitany amina Manabrito ihany koa zay afatry zay aloha aloha raisana inazy de toizatsika avy eo miarahaba tompoko salama e any resaka fanabeazana nareo teo dia nefa ny fanabeazana nge toko ny prioritaire ao anatin'ny fitondrana amin'ny firenena ankiray zany zany ohatrany hoe jereva nanoavin'le firenena nefa ny neglige zareo le izy hitatsika tsara fa tamin'ny taloha tany zany ataotsika hoe talohan'ny 2009 efa nisy fikasana anova iny ty zafy fampianarana sy fanofanana mpampianatra novana hatramin'ny système hatrany any ambaratonga ambony fa rehefa sendra amin'ny politika moa le izy dia zay ny fandehan'le izy fa na izany naty zany hita hoe avo be le objectif n'ity fitondrana ity nefany tsy taraisina hoe aizany lalakaleany fa dia zao tsika zao situation grave be zao dia miresaka n'le eny Ivato le fandravana trano ny zavatra tiako tenenina fotsiny kosa aloha ny tamin'ny fanjakana dia misy engagement amin'ny commune aloha zany ny tanay zany ety aminay zany dia misy engagement rehefa ilain'ny fanjakana dia arainy le izy tsisy onitra fa commune zany miteny fotsiny hoe tsy atao dura fa mora
mora rehefa mila fanjakana dia mba tsy manana na be ianao amin'ilay izy hoe karena be fa rehefa miteny indray nefa ny commune ataovy dura ilay izy dia ataovy mitovy ilay trano dia atao ohatran'izany mety aminay dia atao mitovy amin'iny sisy ny lalana iny ny zavatra ataon'ny fitondrana fotsiny nefa ny aloha dia ohatra manao portabely zareo hitanareo nanao an'iny bypass iny izay manana tambary ao voray amin'iny fa ny tompona ndraikana tamin'izany kosa nge miresaka tamin'izao kosa mialohan'ilay hoe anaovana ny lalana dia miresaka tsara dia avy eo nalohany aloha ilay domazy satria ny olona zany tsy nanaika ilay tambary kosa ve avolena vary dia tonga dia ananina fotsiny dia manazava izy dia alohany aloha ny domazy zay vao nanomboka ny bypass ie mbola afaka miverina moa zany manao an'izay resak'izay ary mahaliana mihitsy nresaky ny andriambavilanitra teo na izaratsy raha tonga dia rahatsika ihany aloha ny antso miaraba tomboka salame tonga so ban'le taxi moto ohatra nalasa le hoe vehivavy voentaka tokony tsy naniny roa zany ny akanjon'le mpitondra taxi moto fa zao zao ny olona matahotra taingina taxi moto indray ary tokony hamarinina koa hoe any amin'le banky hoe naka vola 20 millions d'ariary be izy tokony homay lohany hoe mizoandro tena ary mitondra 1 million femzera tena matahotra be mihitsy maika ianao hoe vehivavy ray mitondra 20 millions d'ariary dia tsy homay loha dia fa maklery mponina any kiliary fa tena mitondra drano be indray zao ny andaboly besako be lemboka fa tena endany mba tsy ho vaky ny biby miferenana fa raha iny ny sanaty ny vaky tena potika kiliary makalisaka tompoko ny tiliara netsy avaratrany ihany koa somary miakatra ilay rano efa natsipitsika teo ezakezana samy mitandrana misy favakisana zany reny ranony mamba tamin'ny evatrora maraina teo ao raisina miaso aloha miaraba tokoa salama tompoko salame voatafety salama tsara tonga soa ianao eny momba ny resaka ny tena mba faza mba tianeo hevitra kely tena 67 ny koa tam'izay voalohany mbola tsy namboarina zany tao dia nanao voadiny be ny tanàna teo aloha hoe tsy mandoa nareo na ny ariary ary rehefa manaiky fandaminanay fa ho afindra anay nareo tena afindra teny amin'ny tamimena be teny andotapenaka nandritry ny 3 taona teo zay varotra teny dia vita ny tsena tatanykoma dia nampivory anay teo Mahamasina ny be ny tanàna atreo izy vitako manty an'le dalina le amboniny eny fa tsy mandoa volona ny chef de division indray namory anay mpivarotra fa andoa 9 millions isaky miboaka 2 mètres 50 sur 2 mètres ny fariparitra kelin'le tsena amin'izao fotoana izao carnet fandoavanay vola nalainy chef de division iny any aminy mandritra hatramin'ny krismasy teo mbola tsy naveriny taty aminay hatramin'izao tsena mantsy efa dobo rano be zany tsisy fanamboarana mihitsy dia tianay mpafantarina zany hoe mba ahoana zany le vianay amin'le contrat-le tsena tamin'le carnet nalainy any fa leo amin'le tamin'ny voalohany nanao contrat simex zay tsy nietanay tato-trano natao antoka fa le tsena rehefa taty aoriana nisy problème le fandoavana vola satria ny tsena tsiarakaraky ny eritreretina dia nalainy tany ny carnet dia nasiany nandoa 500 000 zay 350 000 ariary misy voalohany nandoa 1 million misy 2 millions hatramin'izao ny carnet anay tsy naveriny zay ihany etaetako tokoa makasitraka zany zava-misy iainan'ny olona zany mba jereo zany tompona andraikitra enjakenjany zany endrika ohatrany hoe fanambakana hoe zany sy fitakena vola fakana volan'olona miaro fampanantenana tsy araka ny tokony izy raisina ny aso manaraka ary miaraba tompoko raba tompoko salame salama tompoko resaka fanabeazana tena mbola lavitezaka tanteraka ny antony dia zao saiko natamin'tiny hoe na ena ny etikola amin'ny fanabeazana
na enany teto ahoana ny noan'izany hoe le zavatra fotsy zany hoe zanam-pitena zany no fanabeazana mba ahabadan'le vahoaka eritrereto hoe EPP ray any ambanivohitra any aminay any mpampianatra sekolim-panjakana mpampianatra fonctionnaire anankiray 4 mpampianatra pramina daholo tena sarotra ny zany tena sarotra ny inonan'izany faharoa resaka bombonina eto an'le alakamisy Fianarivy vavaditsena omaly siko fanamafisana kely antsoan'ny ben'ny tanàna bendraikitra ny leo toko hoe tompona andraikitry ny commune alakamisy Fianarivy lasa misy resaka lizy hoe vokaramanianina na mpanohatra ny anina ino fa olona timma ny ben'ny tanàna io tokony tianana toetsaina mihitsy hoe rehefa toerina dia hoe tsy filaminana tsy fandrosoana ny fitondrana amin'izao fotoana izao fobe ny ohatra manana toetsaina n'izany hoe rehefa toerina fiteraina dia lazaina tsy fandrosoana sy filaminana ianao gaga hoe fomba ny ben'ny tanàna misy miresaka an'izay ino fa tsy tokony tsy hoentina amin'izay le zavatra fanontaniana mipetraka hoe créer embouteillage le bombonina tsy any anaty arabe le izy tsy misakana parkina na moto fa mitokana tsara raha misy micréer embouteillage tompoka dia le tomobile lajaniny eo akaikin'ny parkina misy any bombonina io zany hoe misy parkina natokana ho an'ny tomobile ry amin'ny EPP andrefana ry andrefatsena ry izay hokasainao tindrany le bombonina any ny tomobile no tokony atao dia izay le adevitra petraka ty zasika ny antso ary eny ary ay mbola tapaka aloha ny antso fa dia misorapetsaka anatin'izay fitarainana izay ihany koa ilana tsiny sa misy olona mandefa message mihitsy ateso mirondrona be ozy izy misy zavatra mandinga ambadika fa ny fampiresahana fa misy zavatra manino ihany koa ary ao avelambelanao dia somary manako kely ately izy miaraba toko allo eny ary tonga soa finaritra zareo le aeroplanina taloha dia faravana izy roa fa itiany mba ohatran'ny tsy takatry ny olona amin'efa ahoana moa namaritana amin'ny firenena anankiray hoe mandroso ay lasa ianao lasa tamika miaraba tompoko miaraba tompoka nranjana ny amomban'ny hafa mihitsy ny resako momba ny ty resaka hoe fampiakarana hitana taxi be ty raha tsy manana taxi be fa iny ny problème miro vao mampiakatra ny meta roa isa-taona io dia ampiakatra frais koa le taxi be tsy maintsy ampiakatra izy dia ny any ny olona anamiko tsy le fanjakana mahatonga le tsy le commune mahatonga le fampiakara le taxi be etra notorahany olona fa le taxi be nefa le taxi be koa tena miaritra ny mafy mihitsy mampiakatra ny tsy maintsy mampiakatra frais automatique zany dia le taxi be indray no ataon'ny olona mamay nefa tadidry tsara misy oferana taxi be tompona taxi be mividy siramamy manjifa vary manjifa menaka manjifa ofatrano mitovy amin'ny olo tsotra ihany dia le olo ireo ny ieteran'le olona zany tonga dia any amin'le tompona taxi be sy le taxi be no andeha ka zay zavatra le problème tokony any amin'le commune mata ahoana ny fomba andoavany an'izany kosa ny taxi moto etindra izao io taxi moto io mba cadre inona moa zany zao nitondran'ny assurance ny taxi moto assuré amina iny io satria io tsy mety io tsy azo karamany zany io fa dia inona zany zao nitondran'ny assurance any satria tsy maintsy misy assurance io dia assurance iny le olona hoentiny menjera tsy maratra ao any tena hiaran'ny fahavoazany satria tsy ho assuré le olona dia ahoana indray momba an'izao fa dia izy zay mainty eo lany reo no nanoana azy tamin'ny fitondrana no taxi moto reo dia alefa fotsiny alefa mandeha tahoara fotsiny zao tsisy mazakazaka tratsy ny miadana ihany eo zay rafa tena rahany amin'ny tiky reo tsy mety dao le fanapakevitra natao rehetrarehetra hoe atra miresaka boatra moron-dalana io hidina amin'ny biorika eny modiny arabe ny fifena fa alivoaritra eo anaty arabe any kina dika raha tsy mamevahana le boatra moron-dalana
salama dia tsy haiko moa inona ny ilazana samy ten'Andriamanitra tany eny ary mampaherina eny avaradrano eny amin'ity rano be ty misy draboana amin'ny commune lafy ezakety raha lay favoazana misy fifilovaky efa nisy ihany ny karazana hetsika nataon'ny mpitandro ny filaminana sareo tompona andraikitra maro samihafa fa naizana zany a entanina ho mailo ny olona tsirairay